Salama, faly mahitanao indray. Loharano ianarako dia rahabaina tratry ny taona. Androany tsika hijery namana anankiroa vaovao afaka tena hoe miara-miasa amintsika amin'ny fanaovantsika ny rehetra mahakasika ny web. Dia ahafahanao mahita ny zareo dia mila mikliky droite fotsiny ianao dia mikliky hoe inspecter. Dia mahita ny element inspector tsika sy ny console. Le hoe console tsy avy amin'ny verbe hoe consoler indrisy fa tsy ampahery anao ny ataony matetika eto. Dia inona ny ilantsika ny inspecteur sy le console? Ity ny zavatra nosoratantsika. Dia ity ny résultat. Dia fanontaniana hoe ahoana moa zany mahatonga n'ity espace ity eto? Fantatrao ve? Mety tsy fantatrao. Satria tsy ianao nanohy anazy. Fa nefa ihany koa mety misy zavatra nataonao fa hafa ny voakany eto. Dia tsy ampy zany hoe ity ny zavatra soratako dia ity ny vokany. Dia raha ohatra ka hanatanteraka zavatra be dia be ato dia tsy maintsy hisy fiovana eto araka ilay tadiaviko ilay izy. Mety tsy izay ny zavatra mitranga. Fa afaka manampy antsika ny inspecteur sy ny console manampy antsika hoe inona avy moa zavatra mitranga eto. Raha ohatra zao ity ka tsy fantatritsika hoe ity élément ity dia afaka mikliky droite tsika dia avy eo manao inspecter. Dia hitantsika hoe ity bloc côte iny. Hitantsika rehefa misélectionner eto tsika hoe ve ny élément bloc côte par défaut manana an'ireto propriété reto hoe display block dia reto margins reto dia reto margins reto zany mamaritra hoe misy margin izy. Ambony, à gauche, à droite dia ambany. Dia ohatr'izay koa ny paragraphe. Zany tsy hoe izay fotsiny mety dia mipetraka ho azy teo ireo propriété ireo fa mipetraka eo ireo satria efa miaraka amin'ilay élément. Dia jereo tsara fa ilay margin n'ilay paragraphe sy ilay bloc côte eto mifanindry. Hitanao io espace amin'ilay bloc côte io dia jereo rehefa ohatra ka hivadika amin'ilay paragraphe eo ambony. Dia margin n'ilay ambony ihany ve zany margin n'ilay ambany? Élément relatif ireo, zany hoe même parent. Dia ny margin n'ireo zany afaka mifanindry. Izay no antsoina hoe margin collapsing. Misy lien ao anaty description raha ohatra ka ilainao misy momba an'izay. Zany hoe izay margin lehibe kokoa dia izay ny arahana. Ilay margin zany tsy hoe raha ohatra hoe ity manosika an'ity dia tsy hoe mifanao ohatr'izao zareo. Hoe ilay margin an'izy roa afaka mifanindry satria inelanelana iny ihany ny ilaina ohatrany hoe za mila elanelana 1 mètre amin'ny manodidina anahy dia rehefa voady izay dia izay. Fa na dia mila elanelana 1 mètre amin'ny manodidina azy koa ary ilay anankiray dia tsy hoe 2 metatra zany ny manelanelana anareo roa fa 1 mètre dia ampy. Zany hoe mifanindry zany les margins. Dia eto manana problème anankiray ihany koa. Za miteny hoe ampiary ity hoe styles.css ity araka ny anarantsika farany nefa tsy miatra ilay izy. Fa ahoana tsy miatra ilay izy dia afaka mijery ato amin'ny console ato jerevako hoe misy erreur mahakasika an'izay dia hoe misy erreur mahakasika ny styles.css io. Eto ilay izy mety hoe tsy mora vakiana ilay erreur eto satria mampiasa live server tsika extension any VS Code. Fa azoko ihany nefa hoe misy problème mahakasika an'ity styles.css ity. Dia jereko eto hoe styles.css normal raha ny ato amin'ny CSS ako tokony miteny izy hoe background color ny ity bloc côte ity tokony yellow. Fa nefa tsy izay ilay zavatra mitranga. Fa maninona azy? Dia styles.css ato amin'ny file ok. Zany hoe tokony ho style.css zany fa tsy styles.css dia raha ataoko hoe style.css sauvegardeko dia miatra les modifications. Dia azoko inspecter iny élément iny avy eo dia hitako hoe manana an'ity style background color yellow avy any amin'ny style.css ity izy. Ok? Dia ohatr'izay ny hanampiany console sy ny élément antsika mbola be dia be ny zavatra afaka verifiena avy eo na hijery any anaty site web hafa fotsiny ary ianao dia anao clique droite dia anao inspecter dia hijery hoe inona daholo ny zavatra mandeha ato. Mety koa izay. Tsisy olana. Dia ndaontsika hijery an'ilay représentation na box modèle nataoko teo aloha iny dia jerevantsika hoe inona avy moa zany ny zavatra miseho ao. Ity les représentation les box modèle misy main element dia misy an'ity div class box ity dia misy div class content.
ity hoe classe box ty le élément mireprésente an'le box modèle atsika. Ity content ty mireprésente an'ity contenu ty. De ity main ty mireprésente ny parent micontenir an'le élément. De nanaovako représentation 3D kely izy anehoana antsika concept vitsivitsy. Ato amin'ity représentation 3D ty de hitantsika hoe ity le contenu, ity le élément de ity le parent. De ny zavatra mitranga eto de izao. Ny enfant ao anatin'ny élément HTML de mipetraka ho azy eo ambonin'le élément parent. Zany hoe ohatr'izao zany le fiseho an'le izy raha ny tena marina. Ity background color n'le parent ty misahana ny ao ambany rehetra. De avy eo ambonin'izay misy an'le élément, de eo ambonin'le élément misy an'le contenu. De jerena zany izy avy aty amin'ny résultat ty de hoe l'élément hita eo ambony zavatra rehetra, le contenu, de l'élément, de le parent. Ok. De ito le élément de nametraka padininy tsika raha jerevantsika ato amin'ny style ato de misy any manana padininy tsika hoe padinina 50 pixels. De afaka manao clic droit eto tsika de mi-inspecter satria izay ny asan'le inspecter zay de afaka mijery an'le hoe classe box tsika. De atsika miteny hoe mahay tsika hoe misy padininy io de misy margin de misy border. De le bordeurany fotsifotsy de ireo ny padinina sy margin. De ny zavatra mitranga ny ataon'ny padinina de izao. Ity le élément tsika de nametraka padininy tsika. Ity ny contenu, ny padinina manisy espace eo anelanelan'le élément sy ny enfant. Le contenu enfant an'le élément. De rehefa manisy padinina zany tsika de manisy espace entre an'le élément sy le enfant. De le padinina zany satria espace ao anatin'le élément de izy manana ny background color le élément fa tsy background le enfant. Ok. De ny border efa le spécifientsika teo hoe fotsifotsy izy de ahoana ny habeany. De ny margin indray miteny le élément hoe za mila espace ohatr'izao manodidina anahy. De zay zany ny ataon'le margin, zany hoe nataontsika teto de les parents nomentsika an'ity couleur ty. De satria les parents manana an'io couleur io de raha par défaut les parents mitovy habe am'le contenu, zany hoe raha par défaut zany izy mety ohatrohatr'izao ny paoziny de tsy hita izy. Fa satria izy nasiantsika margin le enfant de arakaraka ny habean'le margin zany mametraka hoe ohatry ny ahoana ny halavirany am'le parent de afaka par rapport amin'izay koa zany ny habean'le margin, ny habean'le parent. De avy eo zany satria lasa ao anatin'le parent zany le habean'le élément. Mila hoe mihaino tsara tsika afaka averinareo enono ty vidéo ty afaka azahoanareo tsara anazy fa mila hoe miditra tsara ao an-tsaintsika mantsy zay resaka habeany zay. Tafiditra ao anatin'ny habean'le parent zany ny margin n'le élément. Fa nefa le élément tsy mandoko ny margin. De lasa background color le parent no mitoetra ao anatin'iny espace. Mahafinaritra be. De eto ambony eto tsika mametraka variable na couleur afaka mampiasa variable ihany koa amin'ny CSS custom properties ny ataony hoe anarany fa variable ihany izy en d'autres termes de ampiasaintsika hoe variable ny anarany. De ahoana ny fidéclarena variable, déclarena aloha hoe aiza ny scope-ny. Le hoe scope hoe aiza izy ny afaka miasa. De root racine zany hoe afaka ampiasaintsika anaiza ao anatin'ny ity style ty zany ty variable ty. De eo isitsika hoe variable content color tiantsika atao an'ity look ty, de padding color ataontsika an'ity, de border color ataontsika an'ity, de margin color ataontsika an'ity. Marihana fa reto padding, reto content color sy margin color reto le margin le nresantsika teo hoe tsy misy propriété hoe margin color na hoe padding color fa ny représententsika arak'le teo le izy hoe le contenu no manana an'ity content color ty. De ity padding ty nataontsika background color le element. Ok. Fa eto zany izy ahafahantsika miteny fotsiny hoe ity ny antokoantsika amin'ny background color le element arak'le hitantsika ato. Hoe ity zao le élément de hoy isika hoe background color égale padding color. Ok.
dia iny zany lasa ohatrany hoe mireprésenter an'le patinina rehefa avy eo. Ohatra zao mampiasa an'le variable déclarenao le variable dia apetraka ao le valeur dia avy eo no mampiasa anazy manao hoe var misokatra amin'ny parenthèse le anaran'le variable vita. Dia andaontsika hijery hoe ao anary ny fomba centréntsika io élément io. Misy fomba anankiroa hicentrena élément azo lazaina hoe mora indrindra ary tsy tokony hijery option afa-tsy izay tsika en général. Iny aloha nataontsika tamin'le body mialohan'izay hoe nanampy margin 0 tsika dia height égale sans viewport height. Le margin 0 marihana fa par défaut ny body dia manana margin na 8 pixels hitantsika ato amin'ny inspecteur ato. Dia rehefa manao hoe inspecter tsika dia jerenareo io dia hito ny body user agent style sheet io dia manao izy hoe margin na 8 pixels. Zay zany izy par défaut. Dia apitsika hoe margin 0 mba hialana iny margin iny ao. Dia apitsika hoe height égale sans VH. Le hoe sans VH hoe VH hoe viewport height zany hoe ny ahavon'le viewport mihitsy zany le navigateur atsika. Dia ny ilantsika an'izay dia izao mba ahafahantsika micentré an'izay zavatra ao anatiny ao dia mila hananantsika aloha le contenu hoe par rapport amin'inona zany izy ny centreny. Raha ohatra hoe manana écran ohatra ka tiako centrena par rapport amin'ny écran dia mazava ho azy mila ny width an'le écran dia ny height n'le écran dia afaka centreko hoe eto amin'ny 50% ny width 50% ny height. Dia ohatra ihany koa izy eto amin'ny body eto satria body zany ny parent atsika dia mila manana 100% ny height n'le navigateur izy satria amin'le navigateur manontolo ny tiantsika centrena le objet dia omentsika an'izay 100% le height zay izy. Dia avy eo tsika hoe display flex adedintsika misimisy manaraka justify content sy align items izay mireprésenter hoe centré verticalement sy horizontalement ny élément ao anatiny ao dia zay afaka hicentretsika l'élément. Dia ny fomba anankiray centrena l'élément koa dia amin'ny alalan'ny display grid dia avy eo mampiasa hoe place items center dia ohatr'izay koa hoe horizontal centré eo vertical centré eo. Dia zay no ahafahantsika centrer ny élément antsika teto. Dia misy mesure vitsivitsy mila jerevantsika koa eto tia élément antsika tia manana hoe width 40 féminin dia height 40 féminin. Le hoe féminin dia hoe viewport minimum zany hoe izay manana valeur kelikely kokoa amin'ny width fa sy height le viewport dia izay ny féminin. Dia ny hoe 40 féminin hoe 40% an'izay. Dia eto zao hitantsika hoe ny height zao ny kely noho ny width. Dia raha henako ny height dia mihena miaraka amin'izay koa le habean'le box atsika. Dia raha ampitomboky ny height dia mitombo miaraka amin'izay koa ny habeany. Fa nefa à un certain point tsy ny height intsony ny lehibe noho ny width dia eo izy mijanona eo satria mijanona eo ny habean'le élément. Dia raha eo indray izy ny hainantsika ny width dia mihena koa izy satria ny width indray ny féminin amin'izay fotoana izay. Dia ny 40 féminin mbola 40% ny minimum ny viewport fond. Dia ny zavatra anankiray jerevantsika manaraka ihany koa dia ity contenu ity izay miteny hoe width fa ozy izy 100% dia height 100%. Rehefa mampiasa pourcentage ao anaty width fa sy height dia zany hoe relative amin'le parent io. Le parent zany ohatra hoe ny parent atsika zao ity miteny hoe 40 féminin ohatr'izay ny width fa sy height. Dia ozy tsika hoe 100% an'izay espace avelan'le parent ananany ny content. Dia tena hoe littéralement zay mihitsy le izy hoe asivy padding dia ny ambiny izay ao anatiny ao ahafahan'ny contenu any mivalapatra. Dia rehefa mitentsika hoe 100% eto dia nafiry ny mesure an'ny conteneur raha avadikintsika hoe 50 ty width ty dia mitatra ny width dia manaraka an'izay ihany koa ny habean'le élément ao anatiny. Dia eto ambany eto tsika mahita hoe margin 0 satria ny 0 tsy mila unité intsony fa 0 dia fa 0 zany ohatrany hoe 0 pixel. Dia zay ihany aloha zany ny lesona antsika androany dia hitaritsika misimisy momba ny flex sy grid mety ao anatina projet manokana koa anatin'izay dia isaky nijery projet zany tsika dia mijery hoe ahoana mahatonga an'ity ahoana nanaovana an'ity dia afaka miara-mandroso foana tsika hatrany hatrany. Dia zay aloha ny vidéo androany manasa anao anisy commentaire anisy like dia isuivre ny canal antsika ihany koa. Eny ary manaraka andray.